Araka ny ahitantsika zao dia mandray vahiny indray ny fandaharantsika amin'ity alina ity. Tsy izany fa Andriamatoa Randrianjoary et Jean Roger izy moa tsy izy vina amintsika fa dia tale teknika eo anivon'ny Fédération Malagasy ny taranja karaté. Miaraban'olo tonga eto amin'ny fandarana indray amin'izao alina izao. Dia miarabanao mbola tiana dia miaraban'ny mpijery rehetra ny fandarana mahery amin'izao takarivo izao. Mazava ho azy ny resantsika voalohany isongadina amin'ity andro an'ity dia ny fiadiana tompontakan'ny Madagasikara satria dia ho tanterana sy ho ela indray sy farinana an'izay. Eny tompoko tonga indray ny fotoana izany iarahantsika miaritra ny fananam-pirenena izay atao eto Antananarivo amin'ny herinandro avy io, izany hoe manomboka ny 12 volana Desambra ka hatramin'ny 15 volana Desambra izay atao amin'ny lapan'ny kolontsaina sy fanatanjahantena eo Mahamasina. Firy no mpikatroka andrasana indray amin'ny ity avy amin'ny ligy firy? Amin'ny ligy 13 moa izany no andrasana amin'io dia mamy amin'ny 20 any raha farankely. Moa arakarak'ilay sokajy izay ananan'ny ligy tsirairay avy. Atao anatin'ny taona vitsivitsy dia nisafidianareo ny hoe hitety faritra tamin'ny fanatanterahana an'ity fifananam-pirenena ity. Inona indray no nahatonga ny hoe tamin'ity fotoan'ity ny amin'ity telo professeur ity dia miverina eto andrenivohitra indray? Marina tokoa zany mbola tiana anisan'ny filamatry ny fédération zany no manaparitaka ny fidiana tompontakan'ny Madagasikara isa-taona. Raha ny tamin'ity zany aloha dia atao eto tanterahany eto Antananarivo izy izay raha ny tena marina tokony tany Antsiranana fa noho ny antony izay tsy nafahan'zareo dia voatery zany no raisina eto Antananarivo izay raha miasa amin'ny ligue Ralamanga zany. Zany hoe raha ny tena marina dia tokony tamin'ny taona vao natao teto Antananarivo ilay izy fa noho izay antony izay dia natao eto Antananarivo izy amin'izay koa mba ahafahan'ny maro miaritra ny zamfanana zany amin'izay eto amin'ny fivoatany. Ao anary no fisotran'izay fifaninana ity mandritra andreo 3 andro zao? Mandritra ny 4 andro no tena marina. Ny fisotrana dia tsotra ihany manomboka ny alakamisy maraina manomboka amin'ny 7 ny fisoratana anarana dia manomboka amin'ny fifanana ara teknika sy indrindra eo amin'ny fifanana eo amin'ny resaka fitsipika na ny arbitrage zany. Ny alakamisy sy ny zoma dia ny toy ny zoma moa zany dia ny zoma koa misy ny ataontsika hoe eo amin'ny fanadinana fiakarana grady zany na eo amin'ny resaka grady moa zany na resaka arbitrage. Maraina ny hariva indray dia mitohy amin'ny resaka fandanjana andreo sokajy ny mpikatroka sy ny fanaovana ny ataontsika hoe ny AGO assemblée générale ordinaire sy ny tirage au sort dia ny alakamisy zoma zay dia ny fananana tena fanana zany manomboka ny sabotsy ho an'ny sokajy mandeha singa zany hoe l'individuel lasy vavy manomboka ny fantsana manomboka ny maraina dia ny hariva ny famaranana. Sabotsy koa ny zoma indray koa dia fiadinana eo resaka ny kata fantsana mandeha individuel sy ny par équipe miaraka koa amin'ny comité na le fanatrehan'ny mpikatroka ady na le comité dia mandeha comité par équipe fananana fantsana sy ny famarana ihany koa na ny individuel na ny par équipe zany fa misy koa individuel mola zay somary manino izy teo fanampiny kely dia misy ny open cadet junior lasy vavy izay tanterahana amin'ny andro lahady ihany koa. Zany hoe mandritra ny 4 andro zany no anaovana ny fananana ny tena izay tompontakan'ny Madagasikara eo amin'ny sehatry ny karaté. Aiza hoe tsika izao DTN resaka teknika teknika izay foana moa tsy maintsy antanina satria izay ny arareo tananao ihany koa rehefa tonga ety ohatran'izao aiza hoe tsika izao amin'ity sehatra ity satria izay koa anisany avelo foana ihany koa izao hoe tsy dia fare matetika ary tsy dia fahita matetika anareo anivon'ity taranja karaté ity indrindra eo anivon'ny fédération na ny fifaninanana ny club misy any indraindray no mikarakara fifaninanana na fampiofanana. Inona no azo ambara hoe fivoaran'ity taranja ity na hoe tsy mba tsy teneniko hoe sao dia sanatria misy ny fiamorana? Misotranao amin'ilay fanontaniana
maro tokoa ny ilay mpanahy hoe maningina ny fahinona resaka taranja karaté nefa angamba ara-tanisa izany io satria ny ara-teknika lazainao dia misy foana ny fiarahana ara-teknika isan-kerinandro zay karakarainy eo amin'ny ataontsika hoe direction technique nationale nga zay manaraka ny teknika zay misy ny ataontsika hoe filamatra eran-tany indrindra manaraka ny fitsipika zay tokony arahana sy tokony fantatra eo amin'ny sehatra karaté iny rehefa resaka arbitrage na resaka fitsipika raha tokony arahana amin'ny lafin'izay zany dia ataontsika hoe maharaka tsara ny fédération eo amin'ny sehatra ara-teknika ny zavatra tiako tsinena fotsiny ny amany dia maton'ny olona lalay-panahy miresaka an'izay resaka hoe mangingina ny io rehefa tsy miresaka amin'ny mpanao gazety na tsy miresaka ty amin'ny télé dia ohatrany hoe mangingina fa ny anay moa resaka safidy resaka hoe miasa mangina dia tsy zavatra tokony hoe voadingana na hoe ampatoriana fa ny zavatra tsara tsinena fotsiny sy tsongaina nga dia hoe misy zao ren'le jeu reny hoe jeu des îles moa tiana ahitany olona ny izy hoe anina dia matetika tsy misy le karaté satria asa tsy haiko ny fatorana malagasy ve sa teto amintsika angamba zao nisy farany tamin'ny 2007 fito sy roa arivo zay tiako mampatsiahy fa anisan'ny taranja karaté no nahazo mbata mety volamena be indrindra satria teo amin'ny squad fito amby folo 12 lasa ny tsika malagasy daholo ary io koa zany misy sara tsinina koa sara patsahivina hoe tamin'izay koa moa zany dia nisy ny sehatra afahana nafahana nanampy sy nampiroboro tsara n'izy eo amin'ny resaka lafiny arrêtement satria tamin'izany misy an'le projet marty zay zay anisan'ny nanampy betsaka izy ary nyvoy foana ny hoe fikorikorona sy ny ataontsika hoe fampivoarana ny le taranja amin'ny alalan'ny tanora zany satria nisy ahafahana niomana deny meloha ary ahafahana karakara n'ireo mpikatroka sy ireo ataontsika hoe sangany teto amintsika ankehitriny moa tsy hoe tsy izy tsony zay fa ataontsika hoe somary ohatra natorotorona amin'ny lafiny etomanan'izay amany tsara ny tokony hitolazana azy fa raha ny sehatra taranja fotsiny zao dia anisany tsy mipetraka mihitsy fa anisany mihetsika sy manao zay azo natao ihany no fa io moa samana fomba fijery no fa dia ny ao amin'ny ara teknika dia manao zay azo atao sy manao zay takatry ny ainay sy ny takatry nyzay sainay zay ia famidinana sy havatra farany angamba ny dedena manodidina nyity hoe fiadina tolonakany Madagasikara ity ny afatra dia tsotra ihany io moa izy dia arahan'ny fédération miara misalahy amin'ny ligy nanalamanga dia manasa sy manantena ny vahoaka maro zay andeha hiatrika an'izany satria tafaverina Tananarivo zany ny fiadinan'ity tolonaka Madagasikara ity ka inona fa tsy tsangamenatra ireo mpikatroka avy any faritany keo ary anao naintsy zavatra koa zay tompotaka teo aloha dia ahita zavatra tsika ary ahita ny fivoarana na ataontsika hoe ireo manatalenta vaovao satria ny zavatra tsinjo hatramin'izao sy tiana zay dia eo amin'ny sehatra karaté matetika le sangany reny ohatrany lasa vaty kely velana zany misy makany velany dia tsy maintsy mila misanga vaovao mipotra indray dia eo na isan'ny sehatra ray hitantsika raha malagasy zao misy anankifiriny hoe lasa nanohy an'ity sehatra karaté ity izay any velany raha tao anatin'ny taona vitsivitsy misy any satria nanomboka hatramin'ny tao anatin'ny efa tsy latsaky ny efa amin'ny folo any no efa ny mpitaramasina any dia anydray izy no dia efa nahita solon'ny folo ve zany sika zao ka io mihitsy ny sarotra satria le resaka relève zany na anisany manahirana kely fa inona fa tsy misy foana le izy fa mbola tsy masaka tsara angamba ny tena mariny fa ny relève dia misy foana fa ny eo amin'le resaka hoe eo amin'ny tanjona tenelana azy no mbola andrasantsika kely mino fa amin'ity tsy maintsy izy ivoaka foana ray ia amin'ny 12 ka hatramin'ny 10 volana desambra zany etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina no andraisana indray an'izay fiadina tolontakan'ny Madagasikara eo amin'ny taranja karaté izay misaotra ny Italie Technique Nationale Andriamatoa Randrianjoary Roger nanome izay fanazavana izay hoentsika ihany moa amin'ny fandaharantsika amin'ny any androany zany ny akon'izay fifaninanana nasionaly izay